eo amin'ny pejin'ny toekarena kosa no anoizantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Notanterahana omaly teny amin'ny Ebdm Antaninarenina ny fizarana ny loka ho an'ireo mendrika tamin'ny fifananana application eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fanavaozana na ny tourisme et innovation izay niarahan'ny Ebdm niaraka tamin'ny vondrona aksiana ny andindinizay. Ifeny sora zafy manjimbilaza no nivoaka ho mpandresy tamin'ny fifananana application mandinina ny sehatry ny fizahantany tamin'ny alalan'ny application fafy izay mivolavolainy. Eo amin'ny sehatry ny fampiasam-bola mikasika ny fizahantany dia misy ny lesoka azo arenina mahatonga ny Madagasikara anisan'ireo toerana lafo indrindra na destination la plus chère. Anisan'ireo singa mahatonga izany ny resaka famatsiana na ny approvisionnement antony ny siny ity fifananana ny karakarain'ny Ebdm sy ny groupe aksiana ity. Rehefa misy an'ity application ity zany dia mieritreritra izahay hoe afaka eo atoerana izy maka an'izay sakafo izay, afaka eo atoerana izy maka amin'ny fitaovana na ny eo an-trano zany tsy haiko ny drana ohatr'izany ohatra, na ihany koa hoe eo atoerana ihany izy maka ny fiara fitaterana manao reny excursion reny na ny quad na ny sambo na ny izay zavatra rehetra azo ampiasaina zany amin'ny sehatry ny tourisme ka eritreretinay hoe teny hitondra vokatra lehibe zay. Rehefa miroborobo moa zany ny ataoko hoe ny hôtely na ny restaurant mazava ho azy mety manana vola izy avy eo anaovany réinvestissement satria fantatritsika tsara zany fa mbola olantsika koa eto Madagasikara dia nisan'ny hevitra na hisintona mpizahatany firy ary tsika rehefa tsy ampy nisan'ny hevitra zany dia namany tsy misy dikany ihany ny asa ataontsika ka izay zavatra izay zany io asa ataona io dia efa manampy sahady ampiena ny vola lan'ireo mpisehatra ireo zany na ny hôtely na ny restaurant ary azony mampitombo an'izay fampiasam-bola an'izay. Tany Andrianay Voarjao tamin'ny application Nemota no nahazo ny laharana faharoa ary ny ekipa Opfort Dag tamin'ny application tourisme Dag no nibata ny laharana fahatelo. Ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny vondrona aksiana sy ny Ebdm dia ahafana manome tosika ny tanora. Ny groupe action moa zany dia miara-miasa amin'ny Ebdm amin'ny fanampiana ny ireo tanora tsika amin'ny resaka entrepreneuriat fandrarahana. Ny lancé concours moa zany ny groupe action mba ahafana mamaly ny olana anankiray mba ahafahantsika mahita zany vahaolana ho an'ny sehatry ny tourisme. Androany zany no namoahana ny mpandresy 13 ny soumissionnaire zany application 13 ihany koa zany no voaray natao ny délibération dia anaky telo zany no tena hoe ny fanakaiky amin'ny zavatra tena tedavina amin'ny resaka supply chain moa no anaran'ilay izy amin'ny teny anglisy. Anampy amin'ny fampafantarana ireo application ireo ny aksiana sy ny Ebdm. Misy 13 ireo mpandray anjara tamin'ity fifananana ity ary samy nozaraina mari-pakasitrahana izy ireo omaly. Mbola isy ny fifananana hafa ho karakaraina raha tsy laza fa tsy ny mandinina ny fambolena, agriculture et innovation izay ho ampafantarina mandritry ny hetsika foire internationale de l'agriculture.